ho anao izay mandalo fahakifiana zahay vehivavy miara-mivavaka isaky ny zoma dia mivavaka ho anao te hampahery anao fa na izy ianao na izy dia sarobidy amin'Andriamanitra ianao mitomany ianao androany hitan'io zavatra mahazo anao io dia aza manahy na inona fa apetrao amin'ny tompony fiainanao ray manontolo dia matoki fa izy no hitantana anao hatrany. Hoy ny tompo aminao, malala masika ianao, tiako sady be voninahitra. Hoy koa izy, izay mikitika anao dia mikitika ny anak'Andriamasiko. Hoy ny tompo hoe, fiadanana nomeko anao, fiadanako no avelako aminao. Tsy tahaka ny fanomezana izao tontolo izao no fanomeko. Aza matahotra na malahelo ny fonao. Tian'Andriamanitra ianao, tsy manary anao zany izy. Io zavatra mahazo anao androany io dia afaka vadik'Andriamanitra ao anatin'ny indray amin'ity maso ary hijoro vavolombelona ianao. Raha mianjery ianao androany dia ho harenin'Andriamanitra. Ary eo amin'ny toerana nianjeranao io mihitsy no anarina anao Andriamanitra. Isehony voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny zavatra mahazo anao io dia mahereza miorena mafy ao amin'Andriamanitra fa sarobidy aminy ianao mifikira amin'Andriamanitra hatrany fa tianao izy. Azakifikirikana fambolao Jesosy ampahery ao amin'ny rota toko fahatelo andinin'ny fahatraika ambin'ny folo vehivavy tsara ianao. Vehivavy tsara tokoa tsika satria nisafidy an'Andriamanitra dia mahereza ny vavovavy azakifikiro izany amin'ny fiainana fa vehivavy tsara isika dia mirarisoa atsika rehetra. Ianao izay mandalo olana amin'izao fotoana izao, mety manana olana ianao amin'ny fahasalamana, mety manana olana amin'ny asa, amin'ny tokantrano, amin'ny fiainana isan-karazany. Mety efa nikikikefa ela koa ianao fa mbola tsy mahazo valim-bavaka. Tsy mandao anao Jehovah, tsy manadino anao izy. Androany ary izy mbola te hibitsika amin'ny sofinao amin'ny feo malefaka raha tianao. Izy teny ao Deutéronome atoko fafito amby efapolo amin'ny zato izay manao hoe Jehovah andeha ao alohanao, hiaraka aminao izy, tsy handao anao. Aza matahotra, aza mivadi-po. Nankahery anazy izany teny izany raha tiako hozaraina aminao ka raha izy izany teny izany fa hita fiadanam-pony ianao. Mety mandala ato sarotra ianao ankehitriny. Manatsotra ny tanany Jesosy hamonjy ianao. Raiso, ekeo izy fa efa nentiny teo amin'ny hazo fijaliana ny hitanao. Aza dinona fa ilay Andriamanitra tompo ny zavatra rehetra mihitsy no sady miazona zavatra rehetra eo an-tanany no tianao sy mikarakara anao ary mihevitra anao isan'andro isan'andro ko mahereza. Tianao Jesosy ary na inona fahalemenao, na inona kilemanao, mety kivy anao amin'ny fahalemenao fa zao tsy mampiova ny fitiavan'Andriamanitra anao ny fahalemena izay misy eo aminao. Tsy lany ny fitiavan'Andriamanitra anao fa mahereza. Indraindray tsika kivina hoe ho afaka amin'ity fahalemeko ity ihany ve za, ho afaka amin'ity toetra ratsiko ity ihany ve za, ary indraindray ilay izy miverimberina foana fa zao aza-kivy fa Jesosy ilay nifidy anao, Jesosy ilay tia anao dia ambony lavitra, lehibe lavitra no ny fahalemenao dia aza-kivy fa mahereza fa Jesosy manamboatra anao ary nina kilemanao dia tsy mahafoana ny fitiavan'Andriamanitra anao sy ny fitiavan'Andriamanitra anao zany. Dia ny tompo miasa ao anatin'izany rehetrarehetra izany hanafaka anao izy ary anomenao fandresena amin'izany olona tena hoe araka an'Andriamanitra ianao amin'ny fotoana rehetra dia mahereza daholo. Tsarovy raha vavy-sanadaha fa tena tiany Jesosy ianao dia ianao amin'ilay toetrana misy ianao zao mihitsy, ianao amin'ilay mahizy ianao zao mihitsy, ninona toe-javatra treanao dia tadidio hoe tianao Jesosy. Manatona azy dia mbola tsy tara dia mbola misy fotoana atoloro an' Jesosy ny fonao fa Jesosy tsy mba mandaza olona rehetra manatona azy dia izao ary atolory azy ny fiainanao izay mombanao rehetrarehetra fa miandry anao am-pitiavana izy.